mianatra eo an-tongotrao. Faly miarahaba ny zazakely rehetra tratry ny sabata daholo. Kokoa daholo ianareo rehetra mpanaraka amin'ny fandaharana izay tsy mahafoy anay. Alohan'ny hanaovantsika ny lesona dia izao, akambano aloha ny tanana dia ahondrika ny loha, akipy tsara ny maso, hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra misaotra anao izay no fitahiana ho anay. Dia nomenao fotoana manokana indray izay zazakely hianatra ny teninao. Omeo fahendreny izay mba ho zaza endrim-pakatoa mihaino tsara amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny lohatenin'ny lesontsika amin'ity anio ity dia hoe namorona any Adamaseva Andriamanitra. Namorona any Adamaseva Andriamanitra. Ny teny natao tadidy ao amin'ny Genesis 1:17-20. Ary Andriamanitra nahary ny olona araka ny endriny. Averiko indray ary Andriamanitra nahary ny olona araka ny endriny. Miaraka mamerina ary isika izao dia averintsika indray ilay manisa telo satria efa mahay manisa daholo ao ary. Isa, roa, telo. Ary Andriamanitra nahary ny olona araka ny endriny. Bravo! Dia mihaino tsara amin'izay izany isika izao. Rehefa nanao ny famoronana rehetra Andriamanitra, efa betsaka ny zavatra vitany tamin'ny andro voalohany nanao ny mazava, tamin'ny andro faharoa nanao ny habakabaka, tamin'ny andro fahatelo nampisaraka ny rano ambony sy ny rano ambany Andriamanitra, dia nanao zavamaniry ihany koa izy dia tamin'ny andro fahaefatra nanao ny volana, ny kintana, ny masoandro Andriamanitra. Dia tamin'ny andro fahadimy nanao ny trondro karazany be dia be tany anaty rano Andriamanitra. Dia mbola nanao voromanidina koa izy naniditsidina teny amin'ny lanitra teny dia nipetraka teny ambony hazo teny dia ny sasany nanamboatra kany dia nanatody. Dia rehefa avy eo foy ny atodiny dia lasa mahazo vorona kely indray izy. Fa ny zavatra mahafinaritra koa dia izao ny hira ireny vorona ireny. Dia miara-mihira ny vorona izay mitovitovy karazana dia miaraka mihira. Dia ny sasany koa manao ny hirana izy mideran'Andriamanitra daholo ingiry zareo dia mbola tsy vita araka izy ny zavatra nataon'Andriamanitra. Fa tamin'ny andro fahaenina dia nanan-javatra ho foronina manokana indray Andriamanitra. Dia tamin'ny andro fahadimy aloha nanao ny biby madinika izy. Dia tamin'ny andro fahaenina nanao biby vaventy Andriamanitra. Mba fantatrareo ve izany hoe inona ary ilay biby vaventy? Asehoko ange ianareo hoe misy soavaly. Biby vaventy nataon'Andriamanitra izy ity. Mahery mihazakazaka be ny soavaly dia mahay mandeha milamina tsara koa izy. Dia mbola nisy zavatra hafa noforon'Andriamanitra ihany koa raha izy namorona elefanta Andriamanitra. Ity elefanta ity tena biby matanjaka dia manana fitadidiana tena lehibe mihitsy ity elefanta ity raha izy noforon'Andriamanitra koa izy. Dia mbola misy ihany koa manana omby koa tsika efa nahita an'izany omby izany moa nareo noforon'Andriamanitra koa izy ity mba ho antsika. Tena mahafinaritra be miaraka amin'ny omby tena mahery miasa ny omby. Dia misy zavatra maro mahasoa antsika nomen'Andriamanitra ny omby io dia rehefa avy eo omeny ny omby antsika. Inona ary izany raha fantatrareo? Ronono. Dia afaka misotro ronono isika avy amin'ireny omby ireny. Dia mbola misy zavatra hafa biby vaventy ihany koa nataon'Andriamanitra dia ho asehoko anareo indray izany ity anankiray ity. Inona ary ity? Zirafa. Nataon'Andriamanitra ho antsika koa izy ity. Izy ity lava be
dia rehefa mihinana ravin-kazo izy dia afaka mitakatra eny ambony eny izy rakizy mba hahavelona azy dia mihinana ravin-kazo izy. Biby nataon'Andriamanitra ho antsika avokoa ireo rehetra ireo. Dia rehefa vitan'Andriamanitra ireo dia misy teny nataony foana. Tadidinareo ve rakizy? Ahoana hoy izy? Indro aritan'Andriamanitra izay rehetra nataony, indro tsara izany. Noforonon'Andriamanitra ho asika ireny zavatra ireny tamin'ny andro fahaenina no nanovan'Andriamanitra an'izy ireny. Dia izao indray mbola misy zavatra tsy vita kay, mbola te hamorona zavatra hafa ihany Andriamanitra tamin'ny andro fahaenina. Dia izao ny zavatra nataon'Andriamanitra rakizy tamin'ny andro fahaenina. Naka rano izy dia rehefa avy eo naka fotaka izy rakizy dia nataony tao anatin'ny fotaka ilay rano dia rehefa avy eo novolavolainy nampifangaroan'Andriamanitra aloha ilay izy, nampifangaroany ohatran'izao rakizy ilay fotaka sy ilay rano efa nilalao fotaka sy rano ve nareo rakizy? Mahafinaritra ange ny manao an'izany fa mba ampianaro ange izy neny Andriamanitra ilay fotaka dia nafangaro tamin'ny rano dia rehefa avy eo novolavolainy tamin'ny tanany, novolavolainy ataony inona ary ny fotaka sy rano iny? Ho tantaraiko anareo. Andray nanamboaran'Andriamanitra olombelona ilay fotaka sy rano nifangaro teo. Dia rehefa nivoaka ilay sary olona dia nofofon'Andriamanitra ny vavony. Izay nataon'Andriamanitra. Dia nahagaga rakizy fa nisy lehilahy anankiray taitra avy ao anatin'ilay fotaka tao dia nihiratra ny masony dia nijery an'Andriamanitra izy dia gaga izy nahita an'Andriamanitra nitsikitsiky nijery azy. Andriamanitra no hitany voalohany rehefa nihiratra ny masony. Dia nataon'Andriamanitra hoe i Adama no anaran'ilay lehilahy voalohany. Iza hoe ny anaran'ilay lehilahy voalohany? I Adama. Dia noforonon'Andriamanitra i Adama tamin'ny andro fahaenina. Dia rehefa nijereny Adama avokoa rakizy ny zava-boary rehetrarehetra nampandalovin'Andriamanitra teo aminy biby isan-karazany dia nomeny Adama anarana avokoa ny biby rehetra. Fa izao gagagaga i Adama fa tsy nisy nitovy taminy na dia iray aza. Dia fantatr'Andriamanitra ange hoe gaga i Adama fa tsy nisy namana nitovy aminazy. Dia nahita hevitr'Andriamanitra, nahapatorian'Andriamanitra indray rakizy Adama. Rehefa natory Adama dia nakan'Andriamanitra tato amin'ny taolan-tehezany tato dia noforoniny i Eva. Noforoniny Andriamanitra i Eva mba ho naman'i Adama. Dia nananamana izany izao i Adama, nananamana an'i Eva izy. Nananamana an'i Eva izany izao i Adama. Dia faly be Adama sy Eva niaraka tamin'Andriamanitra. Dia miaraka mitsangatsangana ao anatin'ny saedena ange zareo dia miresaka ry zareo. Fifaliana ho an'i Adama sy Eva ny miaraka amin'Andriamanitra. Rehefa vita koa i Adama sy Eva io dia nisy teny notenen'Andriamanitra indray. Rehefa hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony dia hoy izy hoe indro tsara indrindra izany. Indro tsara indrindra izany. Tiantsika io Andriamanitra io noforonon'Andriamanitra ho antsika daholo ny zavatra rehetra tao amin'ny saedena tao. Dia nahazo fifaliana i Adama sy Eva satria namorona zavatra tsara, mahafinaritra sady manitra anie izany tao anatin'ny saedena izany rakizy. Feno voankazo isan-karazany dia feno voninkazo isan-karazany. Misaotra an'Andriamanitra isika noho ny famoronana vaovao nataony indray mba ho antsika zazakely, ho an'ny zoky, ho an'ny zandry, ho an'ny dada sy neny ihany koa. Eny ary ny farana sahady ny fiarahantsika dia mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray. Kokoa daholo ary mandram-peona.
Tsika soa daholo indray amin'izao fotoana izao isika zazakely. Firy taona indray moa ilay zazakely averintsika foana? Hay, hatramin'ny 3 taona. Ao ary maka plasy daholo, maka toerana daholo, mipetraka tsara daholo fa iaino lesona mahafinaritra indray isika androany. Ao ary ataontsika indray ilay hira fiarabana izay efa fataontsika isaky ny sabata tahaka izao. Alefa ary andatsika hiaraka hira, ilay hira izay efa iarahantsika foana manao manahoana. Isa, roa, telo. Arabaina ianao salama ve, manahoana akory re. Arabaina ianao salama ve, faly mahita an'se. Faly maraba antsika ankizy rehetra indray ankizy kely tratra izao sabata famerenana lesona nandritry ny herinandro izao. Mino fananatra lesona daholo ny zazakely rehetrarehetra. Lohateny lesontsika rakizy lesona faha 1 dia hoe nahary any Adama sy Eva Andriamanitra. Nahary any Adama sy Eva Andriamanitra. Andao araka averintsika ny tsenjery tokony izay efa nanaratsika tamin'ny herinandro iny. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny. Averintsika hoe ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny. Tamin'ny herintsika nahita hoe tamin'ny andro fahaenina dia nanao ny zava-mananaina Andriamanitra. Dia izao mbola tsy vita ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'iny andro fahaenina iny satria hitanareo nisy an'ireto biby reto izao. Tsika tamin'ny heriny efa zezeta be ny tena hoe elefanta. Fa tamin'izany mbola tsisy anarana aloha izany ilay biby. Dia misy feo tony biby tony dia tsy mba misy miaino ny feony. Misiontsioka ny vorona kely, tsy mba misy miaino ny vorona kely misiontsioka. Dia ny ravikazo ihany koa atopatopany rivotra fa tsy mba misy manara-maso akory ilay ravikazo mandehandeha eny. Ny voninkazo namelana tsara tarehy fa naninona? Tsy mba nisy fofona ohatran'izany akory n'ilay voninkazo. Dia hoy izy Andriamanitra hoe andeha hanamboatra olona tahaka ny endrik'Andriamanitra izany ndao isika hoy izy andeha hanamboatra olona tahaka ny endritsika. Dia lasarany Jesosy fantatrareo hoe inona no nalainy? Naka fotaka izy, tsisy fotaka eto amin'ny chef-tene. Dia naka fotaka izy dia volavolainy ny fotaka, nanamboarany ny lohany, nanamboarany ny sorokany, dia nasiany tanana, dia nasiany zavatra mety amin'ny vatantsika rehetrarehetra ety. Dia rehefa avy eo nasiany fofona mahavelona. Dia vita ilay olombelona. Iza ny anaran'ilay olombelona voalohany namboarin'Andriamanitra rakizy? I Adama. Io i Adama. Dia rehefa vita ny Andriamanitra Adama dia hitany hoe tsara indrindra izany. Fa izao Adama no nasian'Andriamanitra nanisy anarana ny zavatra rehetra teto ambonin'ny tany. Dia iny fa nandalo ity biby anankiray ity. Dia hoy Andriamanitra, ino ity Adama, inona tianao? Elefanta. Elefanta. Ohatrany tsy mitovy amin'ny Adama nandalo indray ny biby hafa. Ty ataontsika cheval. Dia soavaly. Soavaly misaotisaoty be. Nandalo indray ny biby anankiray. Ino ty Adama? Saka. Mitovy amin'ny Adama ve rakizy ilay saka mahafatifaty kely? Tsy mitovy. Adama koa mahafatifaty fa tsy mitovy tamin'ny Adama ilay saka rakizy. Nandalo koa ty biby ty. Dia ahoana? Tsy mbola mitovy amin'ny Adama ihany namena anarana hoe bibilava. Dia nandalo daholo zavatra rehetrarehetra. Ny liona tsy mbola nitovy tamin'ny Adama ihany. Dia hoy izy Andriamanitra hoe aleo anaovana namana mihitsy i Adama. Dia efa haintsika fa napahatorin'Andriamanitra i Adama dia nangalany tao amin'ny taolatehezany
namoronany any Eva, tena meny fofinaina mahavelona. Rehefa taitry Adama, vita soamatsara Eva ary volavolain'Andriamanitra ihany koa izy io i Adama sy Eva, ilay ankohonana voalohany nifankatia. Tian'Andriamanitra zareo ary tena mifankahazo tamin'Andriamanitra ihany koa. Isika koa rakizy dia tena tian'Andriamanitra be. Tena tiany be mihitsy. Ohatran'ny dada sy neny tiany zanany dia ohatr'izany ihany koa ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Ny mihaino antsika mibadabada mivavaka, ny mihaino antsika mihira mahafinaritra. Tena tian'Andriamanitra izany dia henony daholo ny hira izay hiraintsika, henony daholo ny fivavaka rehetra izay ataontsika sy ny fisaorana ataontsika na dia mbola zazakely ary isika. Dia tena tian'Andriamanitra isika. Tahaka ny itiavany an'Adama sy Eva, ataontsika rakizy araka iteny hoe misaotra Andriamanitra no namoronanao any Adama sy Eva. Isa 2:3. Misaotra Andriamanitra no namoronanao any Adama sy any Eva. Tsara Andriamanitra satria nahary ny ankohonana izy. Raha tsy izy tsy nisy dada sy neny, dia tsy nisy koa tsika. Fa no fitiavan'Andriamanitra antsika dia nahoriny namboariny nahary ny ankohonana izay mifankatia Andriamanitra. Dia izay indray ny famerenana lesintsika lesona faha 1:10 tamin'iny herinandro iny hijery ny lesona faha 12. Dia tsika mandritra ity herinandro ity dia aza tiano miteny amin'ny dada sy neny hoe ndao hianatra lesontsika. Izay ary fotoanantsika dia ndao tsika araka anao an'ilay hira veloma ametrahana ny veloma any an-tokantranontsika any. Tsangana daholo aingana mihira isika. Isa 2:3. Veloma, veloma, amin'ny heriny indray. Veloma, veloma, amin'ny heriny indray. Veloma tompoko. Amin'ny heriny indray tsika mamerina lesona. Faly indray ny tenako tafahoana amin'ny ankizy kely namako rehetra amin'ity sabata mahafinaritra ity. Saorantsika mandrakariva rakizy Jesosy fa nanome antsika aloha hevitra mahafinaritra izy nandritra iny herinandro iny. Ary hiaraka mitina izany lohahevitra izany manko tsika io androany. Izany lohahevitra izany dia ny lohahevitra fa 2:10 izay mitondra ny lohateny hoe i Abrahama sy Lota. I Abrahama sy Lota. Inona re ny afatra tiany Jesosy nampitaina amintsika tao anatin'ny tantara mahafinaritra izay miresaka an'izy mianaka ireto. Manana afatra manokana ho antsika tokoa rakizy Jesosy dia izao tsy tiany Jesosy tsika io ho tia tena. Ahoana moa izany tsy tia tena izany? Ny tsy tia tena dia mihevitra mandrakariva ny maso ny hafa. Mitady zavatra ho atao mba hanasoavana ny hafa. Ary izany tokoa rakizy ny tarigetran'Andriamanitra ho antsika dia izay no tena tia nampitaina tato anatin'ny lohahevitra. Nanana andalan-tenitsika natao tsy anjery izay teny fikasana atolotra ho an'izay rehetra tsy tia tena. Izany dia hitantsika ao amin'ny Jeremia 1:30-4:10. Jeremia 1:30-4:10. Ary ny oloko ho voko ny zava-tsoa hoy Jehova. Ary ny oloko ho voko ny zava-tsoa hoy Jehova. Mahafinaritra izany andalan-teny izany ao amin'ny Jeremia 1:30-4:10. Ny tantarantsika dia miresaka ny tantaran'i Abrahama sy Lota. Raha mbola tsy tafala tany amin'ny toerana izay nisy ny fianakaviany rakizy Abrahama dia maty ny rahalany atao hoe Harana. Rehefa maty ity rahalany ity izay nananjana kalahy atao hoe Lota ny anarany dia niraisiny Abrahama sy Sarai izany ny fikarakarana an'ity zanadralany ity. Fifaliana ho an'i Abrahama mivady koa ny karakara azy satria moa izy mivady dia tsy niteraka ka dia faly izy niara-monina tamin'ny Lota. Noho izany
dia nampianatra zavatra be dia be ho an'ny Lota i Abrahama. Tantarain'i Abrahama daholo angeraka izy ny zavatra nisy tamin'ny andron'ny Babela, ireny tantara efa nianarantsika rehetra ireny dia nampitain'i Abrahama tamin'ny Lota ary nampianariny ho tia an'Andriamanitra i Lota. Rehefa tonga ary ny fotoana izay nasain'Andriamanitra niala teo amin'ny toerana izay nisy ny fianakavian'i Abrahama sy Sarai, dia niaraka nandeha tamin'izy mivady i Lota. Ka dia nanao dia lavitra nandeha nakany amin'ny tany izay nasain'Andriamanitra andehanan'izy ireo. Isaky ny toerana rehetra izay nijanonan'izy ireo dia nahafaly an'i Abrahama mandrakariva angeny nanao toerana zany nanangana alitara ho fisaorana an'Andriamanitra ary ho fanamariana fa nitahazy manokan'Andriamanitra ka tonga teo amin'ny toerana io izy ireo. Maro dia maro tokoa ny olona izay nanaraka an'i Abrahama tamin'izay fotoana izay. Rehefa mifindrafindra toerana teny izy ireo dia nifindra niaraka tamin'izy ireo koa izany mazava ho azy i Lota. Rehefa nandeha ny fotoana raiky izy dia nitombo harena satria nampianarin'i Abrahama ny fomba fambolena sy ny fiompiana koa nge i Lota dia lasa nahay dia nanomboka nanana ny fananany manokana i Lota. Ka nitombo harena izy ireo rehefa tonga tany amin'ny tany izay nampanantenan'Andriamanitra azy dia ny tany Kanana. Nahafinaritra be ity tany Kanana ity raha vao tonga teo amin'ny toerana eo izy ireo. Nijery ny manodidina izay toa mandavana tsara tarehy ny zavamaniry, ny hazo, ny tendrombohitra, tazanina ny loharano mahafinaritra, tena tsara tarehy ilay tanàna. Nefa taty aoriana dia nanomboka nisy ny haintany, tsy avy intsony ny orana, dia nanomboka niaina angeraka izy ny zavamaniry azon'ny biby fiompy hohanina. Ka rehefa niaina izany kanefa ny fananan'izy ireo nitombo dia nisy fifandirana raiky izy teo amin'ny mpiandry ondry mpikarakara amin'ny bibin'i Abrahama sy ny mpikarakara amin'ny bibin'i Lota. Kanefa dia izao tian'i Abrahama loatra i Lota. Ka dia niantso sy nanatona mangingina ny Lota izy ka niteny taminy hoe aoka re tsy hisy fifandirana amin'ny mpanomponao sy ny mpanompoko, amin'ireo mpikarakara amin'ny bibitsika, aoka tsy hisy fifandirana fa izao andao ianao aseky mifidy toerana, ka izay toerana andehananareo dia tsy andehanako. Raha ho any mianatsimy ianareo dia izaho kosa hianavaratra, raha hianandrefana ianareo dia izaho hiatsinanana. Rehefa nahenao izany angeraka izy Lota dia nijerijery ny manodidina izy, jereny ny toerana, aiza ireny mahafinaritra sy tsara ka dia indro fa tazany ilay lemaka mitomandavana tsara tarehy eny amoron'ny Jordana. Ka dia nanapa-kevitra i Lota fa hifidy an'io toerana tsara tarehy sy mahafinaritra io. Dia tsy nalahelo akory Abrahama. Nalahelo izy hisaraka tamin'ny Lota fa izao tsy nalahelo izy satria mahasoa an'i Lota ny fisarahan'izy ireo. Mba hahatonga an'izy ireo tsy hiady sy hifankatia mandrakariva. Dia nalefany izany i Lota nandeha any amin'ny toerana izay tiany ary izy kosa dia nandeha tany amin'ny fanohitra amin'ny toerana izay nalehan'i Lota. Ka dia samy nanana ny toerana nipetrahany izany izy mianaka ireo taty aoriana. Tena tsy tena tokoa raiky izy i dadatoa i Abrahama satria nanaja ny safidin'ny Lota izy. Tao anatin'izany rehetra izany na dia tsy dia tsara raha ny toerana nisy azy dia natoky an'Andriamanitra izy fa ho karakarain'Andriamanitra manokana. Dia tamin'izay fotoana izay indrindra no nanomezan'Andriamanitra teny fikasana ho an'i Abrahama. Rehefa satria moa izany tsy niteraka izy mivady dia hoy hoe jereo ange ny kitany dia raha nijery ny kitana izy voaisa ve ny kitana? Tsy voaisa ny kitana. Dia nanome teny azy koa Andriamanitra momba ny vovoka. Efa nahita vovoka ny tarafin'ny hazavana ve tsika? Efa mino fa efa samy nahita daholo misy mahaisa ny vovoka tarafin'ny hazavana ve?
tsy voaisantsika izany raika izy ary efa nilalao vovoka ka raha nilalao vovoka tsika dia voaisantsika ve ilay vovoka eran'ny tanantsika iny tsy voaisantsika mazava ho azy dia ohatr'izany ny teny fikasana nomen'Andriamanitra ho an'i Abrahama ny amin'ny taranaka izay andimby azy. Nahatoky an'izany tokoa raika izy Abrahama ka dia fifaliana ho azy mandrakariva ny niaina tao anatin'ny teny fikasana izay nomen'Andriamanitra azy. Niaina mandrakariva tao anatin'ny fiadanam-po i Abrahama na dia nisaraka tamin'ny Lota ary izy satria nanao izany safidy izany tamin'ny tsy fitiavan-tena satria zanaky ny rahalahy ny Lota dia tiany dia nihevitra mandrakariva izay ahasoa azy izy. Itsika koa tsarovy raika izy fa raha miezaka mandrakariva tsika hevitra n'izay mahasoa ny hafa dia tsarovy fa Andriamanitra kosa dia manana ny teny fikasana ho atolotra antsika ka izy zava-tsoa izay tsy ho takatry ny saintsika mihitsy omen'Andriamanitra antsika. Ka andao ary andao hevitra mandrakariva ny hafa dia ialatsika tanteraka ny fitiavan-tena. Hanaka ny toetran'i Jesosy tsika ka raha ho avy Jesosy dia anisany handray tombotsoa amin'izany fanahafana ny toetran'i Jesosy izany ny ankizy kely rehetra. Dia ny Tompo itahanareo indray ary ho sabata feno fitahiana ho anareo izao sabata izao. Ho santatra ny fiarahantsika amin'i Jesosy any an-danitra. Dia veloma daholo ary raika izy veloma e! Miarabantsika tanora zandry indray ary hiaraka amerina indray isika ny lesona izay nianarantsika na andritry ny herinandro dia ny lesona fa 12 izay indrindra lesona fa 12. Ny lohatenintsika dia hoe mpanompo tsy napoizina. Minao efa hainareo tsara mpanompo tsy napoizina. Andao ary hiaraka amerina tsy anjery isika fa izay te ho lehibe aminareo dia ho mpanompo anareo ary izay te ho ambony indrindra aminareo dia ho mpanomponareo. Fa tahaka izany ny zanak'olona tsy tonga mba ho topoina fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avitra isolony maro. Mateo 20 ny 9:20 ka hatramin'ny 20. Izay ny tsy anjerintsika nandritry ny herinandro. Minao fa hainareo fa toy ny fiainan'i Jesosy ary ny farapara fiainan'i Jesosy teto ambony tany no ny rahantsika nianatra nandritry ny herinandro iny. Nisy zavatra mampalahelo nefa ny arahana ny aina tamin'ireto mpianatra ireto. Fa nihevitra tokoa izy ireo fa i Jesosy io dia hanangana ny fanjakany eto ambony tany. Satria Jesosy tokoa ohatra ny resadresaka makasika ny fanjakany izay. Dia noheverin'izy ireo fa hoe tonga ny fotoana izao hanonganana ny fanjakana Romanina. Fa hoentin'i Jesosy amin'izay ny fitondram-panjakana. Sady tamin'izay hiditra amin'ny Paska feno olona be Jerosalema satria be da be ny olona te hiakatra eo Jerosalema rehefa tonga ny Paska. Haintsika tsara fa ny Paska dia fahatsiarovana ny nivoazanan'Israely avy any Egipta. Dia feno olona be izany ny tanàna dia nanantena ny mpianatra hoe io ny fotoana izay anehoan'i Jesosy ny fanjakany ary andraisany any fitondram-panjakana hanalana ny Romanina izay mangejana ireo. Tsy izany anefa ny tao amin'ny Jesosy fa zavatra hafa mihitsy. Ny sainy dia efa nieritreritra ny ampitso izay fotoana hamonoana azy amin'ny fomba feno habibiana. Fa ny mpianatra kosa nieritreritra hoe iza re no prime ministre ho lehibe any kabinetra, iza amintsika re izany izao no ministra izao na ministra izao. Dia nanomboka niady toerana izy ireo. Nanomboka nanao hoe izaho izao mba tokony ho lehibe. Nieritreritra Jodasy hoe izy ny tokony ho lehibe satria izy ny manam-pahaizana indrindra. Na hoe izay ny tian'i Jesosy indrindra dia izay mba tokony nisy hatraminy hoe niresaka tamin'ny reniny ary Jakoba sy Jaona hoe mba ataovy eo ankavia sy eo ankavanana. Be da be ny zavatra niseho. Fa Jesosy kosa dia nifantoka tamin'ny zavatra miandry azy ny ampitso. Nalahelo Jesosy satria nifandihitra ireto mpianatra ireto. Reny ny sasan'le tetika izay natao
ny amin'le hoe ho akavia sy akavanana dia nalahelo Jesosy satria nifanditra ary tena tsy nifankahazo izy ireo nefa hiditra ao anatin'ny fetin'ny Paska tamin'izay fotoan'izay. Efa niakatra tany amin'ny efitrano ambony izy efa hiditra tao zareo fa mbola tsy milamina ny raharaha. Ny ampy indray koa ny toe-javatra. Rehefa fanasana ohatran'io mankony dia efa misy mpanompo natao hanasa ny tongotra satria vovoka be ny tongotra ny zareo. Tamin'izany tsisy hoe mandeha tômôbila na mitaingy-tsoavaly na ohatr'izany fa mandeha tongotra ny zareo mandeha feno vovoka be dia efa misy mpanompo manasa ny tongony dia miditra eo amin'ny fisakafoanana. Miditra nefa zareo tsy nisy zany rehetra izany. Efa teo avokoa ny koveta, ny famaoana, ny rano fa tsy nisy ny mpanompo. Dia nifampijerijery. Ahoana izany? Hisakafo tsy misasa tongotra? Iza izany no tokony hanasa ny tongotra? Nieritreritra ny sasany hoe nareo mpanarato ny asan'ireo fa ireo ny tokony hanao fa izay olona manam-pahaizana. Ohatran'ny niazo azy teo. Dia izay indrindra ny fotoana nararaoton'i Jesosy satria nalahelo Jesosy noho ireo adiady dia nitady hevitra Jesosy mba hampisy firaisam-po amin'ireto mpianatra reto. Nararaoton'i Jesosy izay zavatra izay naka fisikinana izy dia nanomboka nanasa ny tongotra ny mpianany. Nianahana fotsiny reto mpianatra reto. Ahoana ity? Fa nga moa Jesosy tsy hanjaka? Nga tsy izy no filoha zao? Naka ny toeran'ny mpanompo? Nianahana izy ireo. Samy nanana ny fandraisany tsirairay avy. Nisy tena ny fanipaka. Ohatra izao hoe ny Petera dia sanganehana sy ny salasala tanteraka izy. Fa ny Jodasy kosa rikoriko tanteraka izy noho izao fanetretena lehibe izao. Nefany nampianarin'i Jesosy azy ireo ary izay mbola ampianariny antsika ihany koa ny hoe ahoana izany fitondrana araka ny fitsipik'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanompoana izany. Nasehon'i Jesosy tao anatin'io fisakafoanana farany io fa ny fanompoana no tsy ambaratelon'ny fitondrana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ary araka ny voalazany hafatra izay nampitana tamintsika fa mianatra manompo isika amin'ny fianarana ny ohatra izay nasehon'i Jesosy. Dia izay koa no tokony ho raisintsika. Lesona izay nianarantsika nandritra ny herinandro izany tanora namako dia nampianatra antsika hafantatra fa ny mpitondra tsara indrindra dia ireo mpitondra izay manompo. Ary nanampy antsika mba hanana faniriana hanompo ny hafa ary haniry io fomba fanompon'i Jesosy io mba hanana toetra tsara tsy miadiady fa manompo. Izay ny lesona ianarantsika. Mino fa handray fanapahan-kevitra tsara indray isika tsirairay avy. Dia mirary soa antsika mazotoa mandrakariva mianatra ny tenin'Andriamanitra. Mandra-piona indray Miarabany tanora mantoanto rehetra indray ireo 13 taona sy 14 taona. Miarabany zoky ny ray aman-dreny ny zany rehetra ihany koa. Tonga tao famerenana ny lesona faha 12 isika izay mitondra ny lohateny hoe mahery fo. Ny tsianjery dia izay hitantsika amin'ny Salamo fa 7:70 dia ny 9 faha 12 sy ny faha 12 andeha rahantsika mamerina izany. Ampatsiaro ny asan'i Jehovah fa tahatsiaro ny fahagagana nataonao fony taloha ary isaina ny asanao rehetra ary hevitra ny nataonao. Tao anatin'ny fiara-mianatra tao dia nahita tantarana lehilahy mahery fo anankiray isika izay antsoina hoe Bruce Olson. Izy ity teo amin'ny 17 taonany dia efa naharay antso ny andeha hanao misionera any Kolombia. Tantara tena nisy izy ity dia nanolo-teny izy. Namaly ny antso dia nandeha nakany Kolombia nanao ny asan'Andriamanitra, nandeha nitory. Tamin'ny fitoriana nataony dia matetika izy no elohina satria tsy nankasitrahan'ny olona ny fitoriana momba an'i Jesosy nataony tany amin'ity toerana ity satria anisan'ireo olona mahery setra ihany koa ny ireo mponina tany Kolombia izay nanaovany ny fitoriana.
dia nisedra zavatra be dehibe izy tao anatin'izany fitorianany fitiavan'Andriamanitra izany. Ary taty aoriana aza rehefa voatazona ho babina nandritra ny 9 volana izy dia noelohina ho faty. Tamin'ny fotoana rehetra izay nandalovana, tamin'ny toerana rehetra izay nilalovana nefa dia nampianariny tsara momba an'izany Jesosy izany ireo manodidina azy. Ary ny rehetra dia samy nahita fa tena manahaka an' Jesosy tokoa ity lehilahy ity, tena manana toetra miavaka ity lehilahy ity. Ary ireo miaramila izay nasaina niambina azy dia anisany lazany momba ny tantaran'i Jesosy, ary maro tamin'izy ireny no nahafantatra momba an'i Jesosy. Tamin'ity fotoana izay nanamelohana azy ho faty ity dia ireo miaramila izay voatendry mba hitifitra azy dia anisan'ireo nefa nampahafantariny ny momba an'i Jesosy. Ary tamin'ny fotoana izay nitifirana azy dia nieritreritra izy fa amin'ity izany no tena fotoana hahafaty azy raha toa ka teo aloha rehetra ka afaka izy dia eto izy izany tena ho faty amin'izay. Tsy niemotra nefa izy, tsy nandany finoana izy fa nifikitra tamin'i Jesosy hatrany hatrany. Dia nalefa ary ny baiko nitifirana azy. Ary natao ny fitifirana dia inona zava-nitranga ho izy nareo? Ny tsy bala tena izy kay no tao amin'ireo basy nitifirana azy fa bala tsy izy. Ary teo voagaga ny rehetra samy tsy nahafantatra na izy nareo miaramila izay nitifitra dia faliny rehetra. Fa avotra soamantsara ny ainy ary mbola nandeha nanao ny fitoriana izay nataony izy. Ny mahery fo araka ilay lohateny izay niaratsika nandritra ny herinandro dia tena toy izany nataon'ny Bruce Olson izany. Tsy miemotra n'inona zavatra mitranga fa manaikatra amin'ny fahafatesana. Fantatritsika fa nanana an'izany mahery fo izany isika teto Madagasikara tamin'ny taona teo aloha. Ary ny mahery fo indrindra izay haintsika rehetra dia Jesosy. I Jesosy ilay nahery fo ka tonga hatramin'ny fahafatesana nanaiky ho faty teo amin'ny hazo fijaliana izy mba hamonjena antsika rehetra. Isika amin'izao taonantsika izao dia mitady olona mahery fo ihany koa mba ho tahafina eo amin'ny fiainantsika. Mety efa mijery ny manodidina ianao, iza no tianao tahafina? Fa ny tsara indrindra dia Jesosy ny tahafinao. Ahoana ny fomba hanahafanao an' Jesosy? Fantaro ny fiainany, ianaro ny momba azy manontolo, inona ny zavatra nataony, inona ny zavatra tiany, inona ny zavatra teneniny dia arao izany. Fa ianao ihany koa tiany Jesosy raha mba ho tonga mahery fo ho azy. Ka ninona zavatra miseho dia tsy emotra ianao fa hijoro mahatoky ho an'i Jesosy hatrany hatrany. Arak'ilay andininy izay natao fitadidy teo dia natsoina isika mba hilaza ihany koa ny soa rehetra izay nataon'ny Tompo tamintsika amin'ny fiainantsika rehetra, amin'ny fihetsikitsika, amin'ny fitenitsika, amin'ny zavatra rehetra ataontsika dia ho mahery fo isika aneo an'i Jesosy. Dia manery indrindra ary tanora mantoanto mba hipetraka ao an-tsaintsika izany ka isika rehetra izao dia handray an'i Jesosy ilay mahery fo ary isika ihany koa dia ho mahery fo noho ny amin'i Jesosy ka hijoro mahatoky mandrakariva amin'i Jesosy isika. Dia toy izay ny lesona izay nianarantsika, ny rariana dia ny hanaovantsika fampiarana tsara ny amin'izany lesona izany. Mirary soa ary ho amin'ny manaraka indray. Mianatra eo an-tongotrao.